dia fifaliana ho aindray ny miona aminareo amin'ny alalany sao fandaharana sy ny rahantsika miterana toy izao a noho ny fahasoavan'ny tompo sy noho ny fitahiny no nato izao ary mahatafaraka ndray atsika miaino sy mandinika ny ten'Andriamanitra izao. Ny lohahevitra antsika marian'ity herinandro ity dia hoe izaho miantoraka amin'Andriamanitra. Izaho zany hoe ianao zany sy tenako miantoraka amin'Andriamanitra. Inona ny voalaza ao anatin'izany? Alohan'ny zavatra rehetra dia satria ten'Andriamanitra no dinitsika dia andehantsika hiaraka hanotrika ny lohantsika sika hivavaka. Andriamanitra tomponay eo ankehitriny izay dia andinika ny teninao indray. Mety iza hanome fanahy masinao aminay, mety iza hampitoetra n'izany teninao izany ao anatin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izaho miantoraka amin'Andriamanitra. Raha mamakitsika ny ao amin'ny voalaza ao amin'ny Deutéronome toko faha enina ny andininy fahadimy dia zao voalaza ao amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ary tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny vonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny herinao rehetra dia mbola averin'i Jesosy dia apiany indray zany ao amin'ny Matio toko faha roa amby roapolo ny andininy faha fito amby telopolo dia zao no anohizan'i Jesosy azy. Matio toko faha roa amby roapolo ny andininy faha fito amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia hoy Jesosy taminy: tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Misy zavatra anankiefatra zany anankidimy no hodinitsika manokana amin'ilay hoe izaho miankohoka hoe miantoraka amin'Andriamanitra zany. Voalohany zany ny fo, miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny foko rehetra, miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny saiko rehetra, miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny heriko rehetra, miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fanahiko rehetra, ary indrindra miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainako rehetra rehetra dia miantoraka amin'Andriamanitra. Amin'ity androany ity ary satria androany no andro voalohany dia hijeritsika an'ilay hoe izaho miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny foko rehetra. Ahoana zany hoe miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny foko rehetra izany? Raha namakitsika teo tao amin'ilay Matio toko faha roa amby roapolo ny andininy faha fito amby telopolo teo dia izy hoe tiavan'i Jehovah Andriamanitra aho amin'ny fonao rehetra. Na ny any amin'ny Deutéronome dia efa atombony amin'ilay hoe ny fonao rehetra. Fa maninona moa izy miteny voalohany atao hoe fo? Ny fo dia anisan'ny iankinany zavatra maro. Amin'ny teny vahiny, amin'ny teny hebreo, dika teny nandikanana azy ao anatin'ny Baiboly, ny dikany hoe fo dia hoe lebab. Amin'ny teny greka izy dia hoe cardia. Zany hoe le teny hoe cœur, avy amizay cardiaque na hoe cœur, cardiologie, zavatra momba ny fo. Amin'ny teny jiosy izy dia hoe lebab, amin'ny teny hebreo lebab. Iankinana zavatra be dia be ny fo. Andahoany atao mifanandramana hoe alana ny fon'olona anankiray, apetraka ambony viliana anaty koveta kely dia afela izy andeha. Velona ve zany olona zany? Tsy ho velona mihitsy an'olo zany. Ny fo zany no anisan'ny mitaova anankiray izay mampietsika sy mamelona an'io vatana io, mahatonga ny raha tonga any amin'ny farany lavitra indrindra ao amin'ny vatantsika, ka ireto isika velona ireto. Raha misy zany zavatra mahazo ny fo dia ny vatana ray manontolo no voazany, no misy tsy fahatomombana. Ny olona tsisy fo isika malagasy, ny olona ty koa tena olona tsisy fo mihitsy, ty tena olona mafo zany aby no matoateny ampiasaina, adjectif ampiasaina, olona mafo. Ino koa? Tena niova fo, olona tena tsara fo, olona madio fo re iny olona iny. Hitanareo, zava-dehibe zany ny atao hoe fo. Ary raha vao misy zavatra mahazo ny fo io dia hita miseho ety ivelany zany zavatra zany hoe misy tsy dia madio ny fon'iny olona iny.
Tsara fo iny olona iny. Ny mpanoratra ny baiboly i Davida, ry Solomona dia niresaka sahala am'izao ao amin'ny ohabolana toko 10:10, ohabolana toko 10:10, ny 7:17. De zao no voalasa aminaran'i Jesosy: ny fo ravoravo izy mahamiramira ny tare, fa ny alahelo ny fo mahareraka ny fanahy. De mbola toy isan'izany ao amin'ny ohabolana toko 7:20, ny 2:20, de ozy hoe ny fo ravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahy kivy mahamana ny taolana. Miankina ny zavatra maro zany fotsika ho raha ravoravontsika falifaly isika, tena mandomando ny taolana, mandimandina ny olona. Raha ohatra tsika ravoravo miramirana ny tarentsika rehefa ravoravo ny fotsika, fa raha vao misy zavatra nanohina ny fo, miova avy hatrany ny tare, tena lasa ohatra ny fiteny azy amin'ny teny frantsay, angoisseo sisy ny teny azy amin'ny teny frantsay, de ohatrany tonga de mivaloarika zany hatramin'ny tare. Ary teo indrindra no nitenenan'ny Davida hoe: Jehova o, amin'ny foko manontolo hanompoako anao. Fantany fa ny fo an' Jehova ihany no mahasalama, maharavoravo. Ny fo anjakan'i Jehova ihany, satria le hoe miantoraka hitatsika tery lay loha-hevitra atsika midika hoe miankoka amin'Andriamanitra, ny dikany hoe miantoraka amin'Andriamanitra, de hoe ao ampelantanany tanteraka zany. Izy no miaro, izy no manamboatra, izy no mitarika, izy no manao azy ho tonga lavitra, manamboatra azy ho tonga lavitra. Ka raha izaho zany miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny foko rehetra, de ao ampelantanan'Andriamanitra, ary miravoravo am'izany aho, miravoravo am'izany koa ianao. Omeo an'Andriamanitra ny fonao, omeo an' Jesosy ny fonao, hanjakany. Tadidio marake rehefa Andriamanitra dia fitiavana. Ozy izy hoe Andriamanitra dia fitiavana. Riafana malalaisana, tena tianao Andriamanitra, raiso ao amin'ny fonao zany, ary miravoravo am'izany, apetrao tanteraka ampelantanany mombanao, de ho tsara ny fiainanao. Manaraka an'izany aby daholo ny zavatra rehetra, satria anao miravoravo am' Jehova, miramirana ianao, salama tsara ianao, na inona zavatra mitranga dia toa olona tsy manana olana ianao, satria Andriamanitra fitiavana no Andriamanitra tompony fonao. Izy no mibaiko sy manamboatra ny fonao. Andriamanitra ry havana dia fitiavana. Koa raha iantoraka amin'izany tsika de zao: ataovy amin'ny fotsika rehetra, tena ataovy tena avy amin'ny fo, sahala amin'ny itiavany antsika no aoka itiavantsika azy. Ny fifaliantsika de aoka ho ao aminy fifaliana masina, ary ny fihaikana izay andalovantsika dia azo antoka fa izy koa de miara mandalo amintsika amin'izany fihaikana zany. Tsy mandao atsika izy, ary zay ny tokony hampiravoravo atsika, hiravoravo atsika, satria matoky an'Andriamanitra tanteraka ny fontsika, ary Andriamanitra dia eo amin'ny fiainantsika mandrakariva, tsy mandao atsika izy. Dia eto am-pamaranana, raha ohatra tsika ka tena hoe miantoraka tanteraka amin'Andriamanitra, inona ny zavatra tokony na tsy maintsy miseho eo amin'ny fiainantsika andavanandro? Inona ny zavatra tokony miseho? Andeha tsika hanao toy ny Davida. Ao nao ozy izy Davida, ao amin'ny Salamo 7, ny 1:1 sy ny 2:2. Salamo 7, ny 1:1
sy ny andininy faharoa. Zao no voalazany aminaran'i Jesosy: hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, hanambara ny fahagagany rehetra aho, ho faly sy ho ravoravo aminao aho, hankalaza ny anaranao aho ry avo indrindro. Ina nataony Davida? Mideran'Andriamanitra izy, mideran'i Jehova izy. Vokan'izay manambara ny fahagagany rehetra. Tokony hita eo amin'ny fiainanao zany fa hoe tena amin'ny fonao rehetra nanompoanao an'Andriamanitra, no itiavanao Andriamanitra, de ambaranao ny fahagagan'Andriamanitra rehetra, ijoroanao vavolombelona reo hatsaran'Andriamanitra zay naseho taminao. Miravoravo anao, tsy mba ahitana hoe endrika hoe iny fa zanak'Andriamanitra resy, fa zanak'Andriamanitra ravoravo, zanak'Andriamanitra faly mandrakariva. Ary hita eo amin'ny fihetsika hoe mankalaza ny anaran'i Jehova ianao, mankalaza ny anaran'ilay avo indrindra ianao. Dia ao amin'ny Salamo 4:4, mbola toizany zany. Salamo 4:4, ny andininy 2:10, dia zao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy 2:10: hidera aminao amin'ny foko rehetra aho Andriamanitra Tompo, hanome voninahitra ny anaranao mandrakizay aho, manome voninahitra ny anaran'Andriamanitra mandrakariva. Raha ianao zany tena miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra, dia manome voninahitra ny anaran'Andriamanitra mandrakizay ianao. Fa tsy sanatria ianao indray no manala baraka ny anaran'Andriamanitra. Ary zavatra anankiray fahaefatra tokony ho hita eo amin'ny fiainanao dia sao hoe tokony olona tia vavaka ianao, tia mandeha mivavaka ianao, tia mamonjy fotoam-pivavahana ianao. Toy izany Davida ny ao amin'ny Salamo 1:1, dia ny andininy 1. Salamo 1:1, ny andininy 1. Dia zao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy: haleloya! Hideran'i Jehova amin'ny foko rehetra aho, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonam-dehibe. Ny olona manompo an'Andriamanitra, ny olona miantoraka amin'Andriamanitra amin'ny fony rehetra zany, dia olona tia mandeha mivavaka, mamonjy fivoriam-bavaka. Tsapanao efa tianao Andriamanitra, manompo azy, tiavo izy amin'ny fonao rehetra, fa izy eo aminao mandrakariva. Ary ny fiainanao ane hiova araka izany voalazany ten'Andriamanitra izany tanteraka. Mino aho fa tapa-kevitra anao amin'ity androany ity fa hiova fo, tena ho zanak'Andriamanitra tokoa, ary tena hiravoravo amin'i Jehova, hanome voninahitra azy, hijoro vavolombelona ho azy, ary tia mamonjy fivoriam-bavaka ianao. Ndeha hoentsika mbavaka izay rehetra, hivavaka antsika. Andriamanitra misaotra anao no teny mamy izay nomenao anay. Misaotra anao koa satria mety tsy tsapanay zany teo aloha, mety nataonay tsimotsimona izany hoe miravoravo aminao zany, izany miantoraka aminao amin'ny fonay rehetra zany. Tompo raiso izay ankehitriny, anao ny vonay anjakao, ary aza mandao anay mandrakizay. Tononona sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy ny vavaka izany. Amen.